Ahoana anao re? Dia ahoana miala? Tsara. Tsara. Ino ty ohatry mampianana anao vao maraina ohatry tsy haiko hoe efa mifoha tsara ve anao re sa ahoana? Mijery lalana. Dray. Makaizy ty dia voakaizy ty lalana. Zany ve? Fa inona ny alehanao tany ambany be tany? Ka tsy anontany olona. Ay. Raha mandeha zany zao hoe mankany dia voakaizy izy ohatry. Anino? Voakany manga kely zany. Ay. Fa ty zao misy manga be ty akaiko ty lo. Sama ko sakit na lirin si ka yes yung may tamang kapit. Reto manga be reto e. Ie, miaraka antsika rehetrarehetra aloha izay tafa maraina miaraka aminay indray amin'izao maraim-baovao izao dia faly be indray izay fa hiaraka hiriary indray antsika mandritry ny herinandro. Salama tsara. Ie dia mirary fahasalamana antsika rehetra izay tojo izay tsy fahasalamana izay eo ihany koa ny atsika mamirifiry ny anahy aloha izao mbola tsy afaka fa ny mialy fa afaka. Ie, ka ny vao maraina kosa nge normal tsy maintsy mangatsika fahitantsika izao miposaka masoandro hoe tsara ny andro amin'ity andro anio ity. Tena tsara ny andro. Iza miaraka aminay ary amin'izao fotoana izao. Salama e. Ia ty midina faingana ianao. Miaraka amin'ny pizama. Zaho kosa ve dia mba rariny. Tsy maninona izany fa saotra hoe mazotoa mijery. Ie. Ao anatin'izay misy fanontaniana izay ao anao re hoe ndao mba asiana tsangatanana kely indray hoe iza avy niaraka amintsika amin'ity anio ity. Entina kely etỳ manodidina an'Ankatso, Ambohipo sy manodidina tsika rehetrarehetra ambolokandrina mbola izy daholo zany zany hoe aty amin'ny tontolony misy ny mpianatra ny anjerimanontolo satria masika mpianatra manodidina. Anaty tanàna mpianatra moa zany raha ny maromarina misy karazany ihany ny toerana tena hoe hitanan'ny mpianatra Ankatso feno cité maromaro ihany koa misy aminazy ireo dia zahantsika ho jerena sy andalovana ihany izay sakarakory miala. Marina dia marina tokoa izany fa izao tiana ihany aloha zany mampafantatra antsika fa fahenina ny volana May amin'ity anio ity fahenina ny volana May zany izay hoe raha manatsingerin-taona ianao zany amin'ity anio ity dia miraso be da be ho anao mihitsy izahay miongotra ny volo zany hoe tsy hitanareo any izy zany fa tsy maninona rehefa ao anatin'ny mangatsika koa matetika lasibatra ny volo vakivaky tresatresaka mitsana sy ny rehetrarehetra fa misy fotoana mbola hoe tsika indray ny fikafika amin'ny alalan'ireny adigasy maro isan-karazany izay tsitsy izay maratsy azy ireny. Misy fotoantsika efa nitondra an'izay ihany ka. Efa nitondra an'izay ihany? Reny teny Andorano fotsy teny. Zany ve? Efa nitondra an'izay ihany izay resaka vahona. Ny vahona moa zany mazava loatra. Izy rehefa tonga ny fotoana. Tournainareo le vavahady kely miakatra ato rehefa tonga eto ary tsika dia aizy izy avy nareo no mahafantatra n'ity vavahady ity izy avokoa nefa mpitsofoka sy mpivoaka eto amin'ity toerana ity. Zao. Alefaso le kopatanana ato anatin'ny pejy Malagasy TV naiza naiza fa zao tsika somary mba eto amin'ny vavahady kely eto aloha mba hitantarana anao indray ny tantaran'ity toerana anankiray mahafinaritra be ity mba mampatsiarotsiaro ny fahiny ihany koa andreo izay efa nianatra rehetrarehetra tato. Eto fotsiny tsika moa zany manoronoro mbola rakotra ala maitso mavana mbola rakotra natiora mahafinaritra. Ety amin'ny fitsangatsanganana kely fanaovana devoara fanaovana zavatra maro ihany koa. Ie, tsika moa amin'ny 4:02 minitra zao eto Madagasikara. Eto ndora ngamba ety ambodimboty azy ety rinao re sa ahoana? Ireo ety ambody azy ve? Ohatrany hoe mampite hitondra sakafo dia mba mamelatra tsiky kely dia eny tsangatsangana eny fa tsy maninona izany. Efa tafiditra tanteraka ato anatin'ny enceinte-ny université n'Ankatso tsika amin'izao fotoana izao. Ka mety mahaliana anao re ve aloha nianatra taty Ankatso e? Première année. Nanao taona voalohany taty. Ay. Tsika rehetrarehetra izay efa nianatra taty Ankatso mba alefaso kely ny kopatanana ny fampatsivana kely na efa nianatra na vao hianatra na ao anatin'ny fianarana ihany koa dia alefaso manam-pamirina no akety ihany koa. Alefaso daholo ny kopatanana sy ny fahatsiarovana rehetrarehetra taty amin'ity anjerimanontolo ity fa izao araka ny nampanantenana dia misy foana no hoe azo tantaraina hoe inona ny antombohan'izany tamin'ny taona firy marina mba fantatrao tokoa ve ny tantaran'ity université n'Antananarivo ity. Ie, misy sary fandravahana ihany moa zany ao izay angatahantsika amin'ny namana teknisiana.
raha malala aloha fa ny université Antananarivo dia sekolim-panjakana ambaratonga ambony miorina eto Akatso moa zany mazava loatra eto Antananarivo misy anazy. Misy université daholo manerana any Madagasikara fa ny université an'Ankatso aloha zany no hoentina amintsika tany amin'ny taona 1970 no niorina ny université Antananarivo ka université de Madagascar no niantsona azy tamin'izany fotoana. Izay moa zany no anarany zany hoe Université de Madagascar tsy niditra tsony izy fa dia nijanona jery mivantana. Ny fototra tamin'ny teny frantsay aloha zany ny fampianarana tamin'izany zany hoe mbola tamin'ny andron'ny vazaha izy isika dia teny frantsay ny fampianarana sy ny rehetrarehetra ary ahitana mpianatra misy 3,740 nandranto fianarana tety tamin'izany fotoana izany. Ny teny filamatry ny anjerimanontolo dia hoe inona ary ohabolana malagasy koa ilay izy teny indramitra zareo. Efa hitako teo izy teo. Zay adala no andrainy. Izay ilay teny filamatry ny université Antananarivo. Ny université Antananarivo dia anisan'ny université nijoro voalohany teto Madagasikara. Izay no nahatonga anazy hoe université de Madagascar aloha zany mazava loatra saingy rehefa naleo tena avokoa ireo université nisandraka tamin'ny faritra enina ny taona 1970 dia lasa université d'Antananarivo amin'izay satria efa samy nanany azy amin'izay zany ny faritra rehetra. Sady mandehandeha kely ihany tsika. Ilay architecte français Jean Le Couteur no nandray tanana ny fananganana an'io anjerimanontolo ety Akatso io. Zay raha resaka hoe université amin'ny ankapobeny sy ny taona ny fitana. Raha tsy laza fotsiny tsika zao hoe misy ny faculté d'économie, faculté de droit et des sciences politiques, ny faculté des sciences humaines et des lettres, ny médecine sy ny maro samihafa ary nomena sehatra kokoa ny mpianatra mivoaka ety Akatso ety. Tsy mora ny ritma iainan'ny mpianatra ety tena tsy mora na ny fitadiavana trano, sakafo isan'andro, ny fandehanana tena hitantsika hoe mirotoroto fa dia manka hery ny mpianatra rehetrarehetra. Fanazavana amin'ny ankapobeny ihany izay no re misy ihany koa ny ekôpatanana voaray atsika ao tsara velonao re vao avy niazakazaka kely mihitsy aloha nanafanafana vatana ohatrany mbola tsy tsara izy tsy tafiditra fa teraranga tsika kosaranga ampitiro amin'izay ary ampitiro amin'izay ary satria
marari Ficavano uma grande de um belo Bulan isam dan wajum bulan asam dan mas nang fak umat mani wa bilau mas nang bulan ipusaka nesambara na irut saka cik 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 nuilana nesate avlo sideline na Sarusani mila Ekite mafitu kuwa ni mahaju Vai lai na sindaja mahai mamila fila Ekisa shua ni miyakukabu
tsy tafetra ereto ny mpiarera zandriva fa ineny ane de efa sasamiandry menaka na ilona re mba antany kely menaka ina fady vetsy manala hafanana very soko ohatrina mahazo menaka alefasy kely le alina teo noko hoe inona avy le aretina sitrany mety hoanina mety anorana mety ansorana amin'ny aretina rehetrarehetra na maninona na maninona na koa keo na sempotra na sita avizanana mangotsika na tazona mangora na gripa na sery na safitany na tapitratra aretina andolava na fanina na maso manjavina ninninina aretina masonao na anatiny na ivelany dia mety hoanina io mba fampatsivana kely fotsiny azo atao ihany koa reny amin'izao andro mangatsiaka zao zao reny tena mafana mafafana mihitsy mafafana mihitsy zao reny amin'izao hitanao le vatra kiraro be da be reny ohatran'izao le fahasahiranana amin'le izy le tady efa vonona fa le kiraro sisy le kiraro sisy ny zavatra malaza ety amin'ny sisiny ety indray dia ny fivarotana ny sakafo izany hoe karazan-tsakafo maro samihafa natao an'ny mpianatra ary tsikaritra anao rehefa vao maraina izy ireo dia efa tena miandahy-miambady ao anatin'ny fikarakarana tanteraka izany hoe manao misakafo amin'ny mpianatra izany tsy mahazo atao tara mihitsy na ho anao any atokantrano ary tsy mahazo atao tara mihitsy fa mpianatra maraiky ambin'ny folo sasany aingakaingana kely manatitra mpianatra dia misy an'le miditra amin'ny enina maraina dia tsy tafavoakory zareo raha tsy amin'ny roa amby folo amin'ny roa amin'ny telo any dia vao maraina izy izany dia manomboka amin'ny sakafo izany mihitsy ny sakafo ihany moa zany io moa zany ny antom-pivelomantsika sy tontolo isan'andro isan'andro fa dia inona indray sy mpampandoaka amin'ny tian'io ity ataovy rondrony rondrony zao tena tsara tena mety rondronina trondro maina maivana zany zao maivamaivana zany tena mety rondronina kogasy kay rondronina rambomanga sa hoana olona tena mbola mikarakara ao anaty fikarakarana tanteraka daholo mihitsy noko mahery fotipinitra zao ny amin'ny 7 ora maraina eto Madagasikara ao anatin'ny fikarakarana daholo ny olona rehetrarehetra amin'izao fotoana izao mitsetsatsetsaka menaka mirantiranty eny amin'ny vitrine anatiny ihany koa mbola misy tsena kely any tena hoe tsenan'ny sakafo sady tena mitovitovy daholo zany polo zany mety tsara mihitsiny inona fahatsiarovana azonao tety Ankatso tety maro be tsika no mandefa ny afatra hoe ay enjana le fiakarana kely miditra ao Ankatso ao sport maraindray mety ka mahatsiaro ny talonga ondro no reny tao nanginginy ndry sarotra be eo afoana matra amin'izao mivezivezy ao fa za tsy nianatra tao mantsy mila hovery foana mankasitraka kokoa kely an'izy roa vavy mbola vao iomanao hoy Minso Ramesy fahatsiarovana izany ary soa kosa indray miarabana reny Ankatso eny akory re zao ovaina ny tanàna dia misaotra ny Malagasy TV nampitany afatra fanantenana nandrianina kosa indray kokoa daholo tsika mpanaraka ny Malagasy TV rehetra dia mba atao kompatanana kely eo Moïse Rosa izay manaraka tsy tapaka kompatanana koa ny parfait mbola matory io no Fabi firy taona aoriana ny baka mbola afaka manao konkoro eny mahazo tonareo nareo tsika ny tany kely kapoka ny voanjo aminore atsika inge sady mampafantatra ny zava-misy sy malaza amin'izao ihany koa daoary efa masaka ve ty voanjo ty ohatriny ankapoka dimanjato ay ahoana moa fa tsy antonga dia andraona amin'ny rano fotsiny sa ahoana voanjo avaiza zao izy ty avy any Emeritsetosika ay sy manao kompatanana kely ny any Emeritsetosika rehetrarehetra mba hanaovy ray kapoka re manararota mihinana voanjo be da be ny zavatra azo atao amin'ireny ty zao afaka fangaronao laisoa na ravitoto na ohatr'izany zao le efa masaka le fitsako izy ty amin'ny firy maraina zany areo dia efa tonga mivarotra eto ronena tamin'ny roa sasany zao ny alapela Emeritsetosika tamin'ny firy tamin'ny roa sasany tamin'ny roa sasany mbola any ambanivohitra ny talata maromena firy gony nentina tamin'izany io ihany netitra dia nirlany kosa aloha mandraparivany ny andro sa hoana ny andro mangatsiaka zao mangatsiaka zao ny andro dia tena mandeha io mandeha voanjo amin'izao arareo ty arafa ty le voanjo mahagaga
Masto, iny ny vola 500. Manjary. Dia manasa hinam-boanjo daholo ary zay ty afaka esorina dia afaka hoe voasanao tsikelikely zany izy ty. Misy sira. Izy Voanjo misy sira. voanjo efa misy sira efa azo hohanina tsara mihitsy. Mba somary misahirana kely fotsiny ianao mamoaka le vatafaty kely dia efa izy zay. Le fako no ezahana hoe angonina arak'izay tratra mba hitandrovana ny fahadiovana. Sady manararaotra mihinana voanjo ihany moa zany miala ny mamaky ny kopatananareo rehetra izay voaraiko tamin'ny fanariny herinandro iny kopatanana ho an'ny Nity teny Nosimasina teny dia kopatanana ihany koa ho an'ny izy efatra mianadany fanena taminay Somanda teny 67 ilay Karenjariva hoe nangataka kopatanana zany zareo dia omenanareo ihany koa dia kopatanana daholo koa atsika rehetra izay nifanena taminay teny Mahamasina teny izay nangataka an'izay kopatanana izay fa tsy adino izy ireny sodinareo hoe ay tena adinonao re tsy adinonay izy ireny ka dia efa naifona ny kopatanana ho anareo merkiala teta zao dia hoe ny voanjo any ka ino mihitsy nefa no mampatsiro azy anao re mba nitany hoe gonina charbon amin'izao fotoana izao fa anisany mampikaikaiky ny olona ihany koa hoe vidiny izy io manontanytany vidiny entana hoe ohatrina zao ny charbon ety aminareo ety ohatrina zao nday gony miarisy telo alina charbon avy aiza zany io inona zany nafantarina le charbon hoe tena tsara sy mirehatra le mangirana zany kesika kininina kesika resaka kininina kininina hay mety gony zareo kosa aloha tena ngeza ony dia 150 ngeza tsara le gony dia zao sady mifatratra tsara ndraindray hoa izy itony vovony ny any anatiny any dia nareo tsara be hay kosako nisy fotoana izy teo ohatra tsisy kely ny charbon teo aloha teo ary amin'izao zao manahoana efa misy izy amin'izao efa misy izy amin'izao ary tokony efa hidina kely zany ny vidiny zanyko tsika mbola piasa fa tsy patron anjara patron ny mpanjifa charbon amin'izao manoloana le fa mampiasa an'le gaz sy ny tariny charbon ihany zao aloha ny lara-pamiana be dia be charbon tsy maraka io ny atsika charbon farany ambany zany zao eto aminareo 300 fandamina tsara aloha 500 sa 300 aiza mafamarana 500 ty zany zao ty kapoaka kely ty 500 ny erakeo kay tena le vilia kely le fanaovana tsokonina 500 ny erakely tamin'izany reny nahary zato dia mbola le mampiasatin'ny mandeha 50 tamin'izany apio ary zato apina ieny ary le gâteau fampafatarana kely zany hoe ohatrohatr'izay zany vidiny entana aty na eo aza ny tontolon'ny mpianatra ny tsena ihany koa mbola mameno ny arabe rehetrarehetra ireny hitantsika amin'ny sisiny ireny zao dia mpianatra avokoa mipetraka amin'ireny raha misy mijery ny mpianatra akatso amin'izao fotoana zao dia kopatanana ho antsika rehetrarehetra hidina kely ery ampiantsona ny 119 erytsika anao re ampahafantarina ny olona ihany koa ohatr'izao indray ny ambiance ety amin'ity toerana ety ao anatin'ny rotorotom-piainana maro samihafa ety akatso ihany koa raha ny hitantsika zao dia mitovy amin'ny tanàna rehetra ihany tsy hoe misy ny université dia hoe toeram-pampianarana ihany fa ny tsena feny tena tsena mihitsy ana legioma sy ny zavatra maro samihafa aloha misy miantsitsika ahoana salama dia ahoana vaovao maharesaka ay nareo ka tena amin'ny firy maraina nareo dia efa misokatra amin'ny 3 maraina dia efa mandeha makany Anosy be maka entana zany tena petseny eto aminareo satria rehefa hoe ty akato dia hoe mpianatra ny université dia mpanao hôtely rehetrarehetra reny le mpamaty sakafo ambany eo reny ny metseny ety zao tena mety atao loka mitandro alatsinainy ty anana zao mety anana sina menaka fa laoky omaly dia anana sina menaka dia lasopy rapitso dia mandeha araba anana indray rapitso courgette manao lasary amin'izay indray vidina anana zao amin'izao manao hoana ny anana zao lafolafo fa ririnina ny andro lasa lafolafo kely izy fa ny ovy zao ny tena lafo be zao ny ovy kilao ny angalana ovy amin'izao 750 dia amidy 710 fa karoty zao mora be fa vokarany dia veza zany zao ty tsira be daholo
Kopatanana ao antsika rehetra ao Antsirabe moa zany. Aizy navalina. Dresy navalina efa lasany an-dafy. Lasany an-dafy? Zany. Ay, ary izy ihany koa ay. Ihany koa ay? Dresy manaraka antsika ao an-trano ao. Eny ary kasitraka. Marina zany. Mandeha moramora. Mpandimbidimby eo, samy manan-kiliany. Mandeha moramora. Aizy boatsy. Lasany an-dafy? Ary sosety mbola misy amin'izao e? Mbola misy fa faraparany. Maraparany? Faraparany reny zao. Ary roto faraparany ary fihinanana sosety? Miakatra kely ny vidiny. Fa zany hoe milona fa leo tamin'ireny moro reny dia tsy dia mihinana tsony. Tamin'ireny 500 reny izy ny tokony nanara-poninanako. Hitako. Ie dia zao izy efa tsy mihinana tsony satria fa lafo be amin'ny herintaona indray. Amin'ny herintaona indray. Tao veloma faraparany mahazo daholo. Mahazo daholo. Asan-dratony atsika. Asan-dratsika ny atsika. Zay teny filamaritsika ta malagasy izy iny hoe asan-dratony atsika. Rakitra ny advarotra aza dia atao miadvarotra loatra kosa. Tsy miadvarotra loatra. Aza tokony aton'ny akambony. Dia tokony aton'ny akambony atao. Malagasy mifamelona, malagasy mifampitsinjo. Fantatritsika tsara ny fahasarotany ireny dia mba atao arak'izany ihany koa ilay izy. Zaho indray ary rehefa avy teo amin'ny tsena legioma isika dia manala lalana kely mamaky kopatanana aloha mandra fa tonga antsika ary amin'ny 119 ry. Mataoko kokoa kely rehetra kely andeha hianatra io ny anjara no mandeha fan'izay. Kokoa ry amin'ny tema mbola matory io e. Lasa ny akatso indray ry zareo hoy Masoa Randriamamonjy. Mba ataoko kokoa kely raitra sy kasaina ary nomenso kely manaraka fandarana mikarenjy io. Ndry notika kely ery io ny voninkaala teta amin'ilay mpivarotra voanjo. Ratsiratsy kely ny lalana ety no re e? Ratsiratsy kely ny lalana betsaka ihany koa ilay mpifamezivezy betsaka ny fampiasana azy na izany na tsy izany ao anatin'ny fanadiovana ny tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Ito hitsatsika eto ambany eto ny fiantsonana isan'ny lehibe ihany koa ho an'ny faritra akatso izay angadon'no re mihitsy aloha zany mampafantatra ny resaka zotra io ka dia omenanao ny fitenenana sy ny fitaronana. Andao ary ety amin'ny zone urbaine moa zany ny zotra mandalo eto akatso izay raisina eo 67 fahafantarantsika an'izay moa zany rehefa hoe mandeha akatso nareo ena 67 eny dia ny 119 aloha zany tena akaiky atsika indrindra. Ety ny farany dia miala eo 67 ampitany havana no andresantsika an'izay. Raha ny fahafantarantsika ny hoe 119 fa eo ihany nareo manontany hoe ohatrany hoe zany bus 119 zany. Ilay Mazda moa zany tena fahafantarantsika anazy. Andao e! Izao hitantsika izao reny Mazda reny e. Anao kopatanana? Tsy mandeha aloha. Manao filaharam-be Nareo ponina ve ty? Ponina ve to? Dia inona no mba hitahitanao ary? Tena niara heloko aloha zany ilay mpianatra akatso e. Ilay mpianatra akatso zany tokony mba isana ihany amin'ny mampianatra anazy hoe mba mpianatra izy mba fitaratry ny olon-drehetra. Tsy tokony hitoratoraka na hanimba fananam-bahoaka na ohatran'izany. Misy fitakiana tokony ataony dia any ministera sahaza anazy izy no tokony mandeha. Zao ny jirona ela nomboka tamin'ny lakamety tapaka hatramin'izao potika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Maizina tsy mena ohatra izay olon-drehetra izay nefa izay mba mandoa jirama ihany. Vokatry ny ataon'ilay mpianatra ihany. Nefa mpianatra tokony mba hoe fitaratra. Dia mametraka fahendrena zany hoe mba apetrao fahendrena amin'ilay mpianatra mba tsonjovo ny vahoaka majinika. Aza manakorotana sy manapotika fa ny etaetanareo tsy feranay hoe tsy hotakiana fa tokony mba any amin'izay toerana sahaza anazy. Na ny ankizy andeha hianatra raha mijaly matahotra tora-bato sy ny karazany hatramin'izao teny izao mbola tsy miverina ny jironay. Izay ny etaetako sy alahelo amin'ny mpianatra. Ankoatran'izay mino voarain'ny tompona ndraiky izay manahoana indray raha ny fiarahamonina eto akatso ahoana ny fiainana ety ho anareo mponina ety inona no tena mahafinaritra amin'izany hoe miaina ety akatso? Mahafinaritra miaina aloha zany efa eto fiainana eto nanaovana trano dia tsy maintsy hoe miezaka mahafinaritra na dia tsy misy raha tsy fahafinaretana. Ny tsy filaminana misy eny ihany fa nandritry ny jiro tapaka izay zao dia mandry sy lavolo foana izay.
tanana kely raha mpanaraka antsika satria mivatana ihany koa ny fandahara. Ie kokoa daholo anareo rehetrarehetra dia mirary so dia mirary tontolo andro fena. Makasitraka anao ny zava-miain'izay. Sotra mandalo eto akatra akoatran'ny 119 dia ina ihany. 119 dia 128 dia 166 dia 187. Zareo zay olo zany ny bus mandalo eto akatso 128 177 166 dia 187 mandeha Andorany fotsy. 187 mandeha Andorany fotsy. Aiza moa zany Atsahamamy zany fa misy godrogodro milay be any. Atsahamamy? Ary midina ary ohatrany ho any Ambohipo iny. Zany lalana mihitsy zany. Misy godrogodro milay be konandry Soamiay e. Ie, arak'izao hitantsika zao ny filaharan'ny taxi be miakatra any an-drenivohitra any moa zany zay saika isan'andro a. Dia ohatr'izao foana ny ety, ohatr'izao foana ny ety ary efa somary zatra an'izay rythme izay moa zany ny olona ety ry Nore a. Zatra an'izay hoe raha mahita tompona ndraikitra tena tiako anontaniana mihitsy zay hoe inona ny antony mahatonga ny hoe filaharana foana. Ka mandrapahitanao re tompona ndraikitra raha aloha dia angataka hira kely tsika ao amin'ny namana teknisianao andravahana ny fiarahana mozika kely indray ary. Sarobidikyo fiainako tokako masoandroko arenako tsy foikyo raha misy zava-mahory mandratranao marary ny foko na mavomavo tsy matakatra anao tsy hosoloiko ny fitiavanao nomba hany fitiavana tena marina fity tsy misorona fa fity tsy mitady takalony raha misy toetra tsy zaka nataoko taminao ifonako na misy teny tsy voahevitro natoananao ivalozako oh mama oh mama oh mamako 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 hitoenao vahaly ianao no tsara indrindra eto ambony tany dray andro ianao lasa tsy eo itsony atsiaro irery aho atsiaro very aho
mama, oh mama ko, oh mama, oh mama, oh mama ko, oh mama, oh mama, oh mama ko, oh mama, oh mama, oh mama ko. Hitarika dodio avana izarankanto mevaika alon sosiny tsara itosy apanakoako ny lalan'ny fahasambarana itono dioty fitia ao ampoko sy amponao tonga ho anao eto zao hitarika dodio avana izarankanto mevaika alon sosiny tsara itosy apanakoako ny lalan'ny fahasambarana itondro dioty fitia ao ampoko sy amponao fatsapihoan'ny landanao raha okely ohaty fitiavana arahofahofa ihany misandranao ohaty fitiavana arapidrapondra hoariny tongotrao ohaty fitiavana rodorodo aritsika izay mpakafy ohaty fitiavana fatsapihoan'ny landanao raha okely ohaty fitiavana arahofahofa ihany misandranao ohaty fitiavana arapidapondra hoariny tongotrao ohaty fitiavana rodorodo aritsika izay mpakafy ohaty fitiavana Tara tuku miara dura lagu misa lana nafsako mahazo aina edy mahazo an'le masoandro kely eto ie tena tsara fahasambarana fahasambarana rehefa avy niodikodina kely tany natantsika mijery ny ambiance ny tsena sy ny hôtely sy ny filaharany taxi be zay tena mampiteny mona le filaharana ary no rehefa eto vao tena lazany ato ampoko tena enjana teny fotsiny atariva tena tsy teny fa dia tena fankahirezana nomeko atsika rehetrarehetra tao zao namatsika koa ny andro hoe ahita an'le tompona anaiky za eny nahita tokoa fa sady lasa izy nandeha dia tsy hitako moa zany zay ao ambaranareo fa mbola ty akatsy any misy anay am'izao fotoana zao le mitanareo le miakatra ty amin'ny vavahady be aty amin'ny domaine akato zany e mpianatra akato rehetra moa zany efa saika mahafantatra fa izao ianao zany raha tsy mpianatra ety raha hoe vao vahiny ety dia ohatrany hoe very ay za raha fidirana amin'reto zavatra be da be rehetra mila fahazarana kely fa na izany naty zany misy foana ny torolalana omeny reny soratsoratra reny moa zany ka dia eto amin'ity masoandro kely ty no anararaota koa sady manarora amin'ny taninandro manararaotra ihany koa manao kopatanana ho atsika rehetrarehetra satria vakina ampitiavana foana izy reny isika moa zany zay mandefa ny kopatanana dia isorana be da be naiza faritra misy anao patsevina kely aloha eto Madagasikara dia afaka mijery ny Malagasy TV amin'ny alalan'ny Star Times canal 748 kokoa zao tsika rehetra any amin'ny faritra maro samihafa any mba hifampizarao vaovao kiady kokoa naramenadama ataovy kokoa kely ao Fity Valosoa milairangale manaraka ny fandarana ny Karentsiko maraina mankasitraka tahina raha kely ary manana kokoa daholo tsika rehetra pikarenjy dia kokoa daholo ho an'le zanako Noël raky kokoa nareo
Nitoetra ny famakitsika an'izay na sandratra anjary mba ataovy kokoa kely ao Zary Nore Amberanga le manaraka fahadana amin'ny karenjy vao maraina. Kokoranga, koko be no na sandratra. Koko evo kely izy. Ary Frederica Rennes moa tsy miala mihitsy fa dia eo hatrany manaraka ny fahandarana eto amin'ny Malagasy TV. Antonio Hernena mba ataovy kompatanana kely farafijiva amin'ny karenjy ireo dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Nofaby fifotoana aorianany baka no mbola afaka manao concours vita amin'ny baka dia afaka manao concours ety ianao raha mila fanazavana fanampy dia manatona mivantana fa tsy misy taony aty rehefa hoe mavita ny atotataratasy ianao dia manao fanadinana dia rehefa afaka aorianany baka na aorianany baka mono resaka eto izay fa izay le hoe tsara foana manantona tompona andraikitra maka ny andindiny fa tsy mora ihany koa aloha izany ny miditra ety eto le domaine d'Ankatso Vao re mba firy sary kely eto aloha mba atao fahatsiarovana mba hifampizarana amin'ny taranaka faramanidimy. Eto. Izay tonga eto izany dia mba maka sary kely tsika rehetra izany dia mba anaovana kompatanana kely ho an'ny mpianatra Ankatso rehetra rehetra. Azo sary? Azo sary ve Nore? Azo sary. Efa ao tsara amin'izay kosa Nore Efa ao tsara. Mbola misy olona manontany mankatarina dia sady mba miezaka ny mamantatra ihany koa satria misy fanorona ho antsika rehetra le izy. Dia any zany any ny zone pédagogique lasa aloha atorantsika rehetrarehetra any zone pédagogique zany any dia aty ny cité universitaire aty izay no teneko antsika hoe misy torolalana somatsara mihitsy rehefa tonga ety ianao fa nangeza sy midadasika ary dia tsy hivery zany mihitsy indrindrindra moa zany izay ny antom-pisian'ny fandarana amin'ny karenjy mba manoronoro lalana atsika mba mampafantatra atsika ny zava-misy ny zava-tranga fa dia kotrana mihitsy tokoa aloha ny aty tena fiakarana zany hoe mananiky ny avy izay marina leo rehefa hianatra nareo dia eny ambonimbony eny tena ety ambony marina miakatra ihany ko fiakarana ty ndao mandeha daholo ny toromarika rehetra rehetra tena toerana be olona atoranareo ihany koa ty lalana miakatra ty atoran zareo ihany ty lalana miakatra ty hoe ty no makany Atsahamamy izy teo amin'ilay misy godrogodron'olay be ao ambonimbony ao ny zany tsara marina fa raha mianatra ety ianao dia somary manao mafanafana kely satria toerana be hazohazo dia alaala dia manjary mahazo vahana ilay rivodrivotra kely sy ilay mangatsiatsika kely rehefa ao anatin'ny ririnina moa izany rehetrarehetra izany efa zao hiakatra makany ambony any antsika mitohy foana ny lalana raha mila ora aloha ianao dia mahery 2:30 minitra zao ny amin'ny 7 ora maraina efa tena andro fivezivezena sy fiasana sy fianarana be mihitsy zany ho antsika malagasy hijery ny zava-mitranga any aloha indray tsika aloha dia asiantsika hira manjakariva mba tsy horeraka ihany koa ianao izay manaraka ny fandana mikarenjy ndaondray ary Efa ela ny arantsika zay nifankatia nifagnaja farana gaga zavta tia fa anao nivadiky nitambezin'olo tamin'ny vola nanjary nahola fa decisionaka efa tapaka tsy podindrengoma fitiavagna jiaby na mezako anao nataonao tsy hita fa decisionaka efa tapaka itsika efa vita sofokora nanao tseky olava vilomagny soma lavi tsy arovy tsarary ota indragna ary Sami zorano ulava velumo Sisirapital sisirapteko Sami zorano utara fumangange Veluma mampama Tia quando sei E no tsara fitiava quando Ma tua ni saraka Tikaru itanzara Fara Angata komino za casa ra fesanga
Kwa senja fanody andalagna mikaikanao zay ambesy tsokorananao olava vilomagny somalavi tiarofo tiarary hotahindragnahary zaho mijoranao olava velonao tsisy rampijaly tsisy rampitsepo zaho mijoranao tsara fulilaye veloma za magnay Ulava vilomagny somalavi tiarofo tsarary hotahindragna ary zaho mijoranao olava velomo tsisy rampijaly tsisy rampitsepo zaho mijoranao tsara fo magnage veloma mampamay vilomagny somalavi tiarofo tiarary hotahindragnahary zaho mijoranao olava velomo tsisy rampijaly tsisy rampitsepo zaho mijoranao tsara fulilaye veloma za magnay Ulava vilomagny somalavi tiarofo tiarary hotahindragnahary zaho mijoranao olava velomo zaho mijoranao tsara fulilaye veloma za magnay Ngaso loza ty hitan'la le sipa amin'ny klipiny Saidy iny trop be nareo koa tena manao a eny olonangy eto tantarany Johan Loïc tazakazana vo marena teo andavarangana kopakopa kapandalo mitsikitsiky niraira favonandalo izy de taitra ka tsy hitako tsony zay natao avy atrany de natsoko za efa saiky isaoty de iny fatafidina vonanatonga de ndrifatry izy nangarianya fa mbola miandry namanony izy de zay naky sitinazy fanjanonako de zako iaraiandry aminao ngatsy loza rakizy le namanike tanya mirana mirana falsa irane never kumbakarpana fibatake pirana mirana mirana falsa irane never kumbakarpana fibatake pirana mialany sufa tafavoka sekiany diky sufa zakumailo tsy manao tsonya fangatsy loze fa mbola ny sariany efa nisombirana fa mbola nikitiany mirana mirana falsa irane never kumbakarpana fibatake pirana mirana mirana falsa irane never kumbakarpana fibatake pirana
Ie, mbola ety Akatso ihany misy anay am'izao ety amin'ny tanàna ity ny pilôna Akatso. Zay izy teo. Ie dia mba hiresaka amin'iretsika satria dia mahafinaritra zala reto mba mitantarantsika hoe inona indray mba maharesaka ety amin'izany pilôna Akatso zany. Pilôna Akatso moa zany ity daholo ny azo atao hoe Antananarivo kely mihitsy zany e. Satria foko 20 hitanao eto daholo. Zany mihitsy. Tanisa zany tsika inavy ny eto ahoana ety zany rehefa amin'ny hariva tena maresaka zay tsy na mampiavaka ny hoe faritany sy salama zany. Ny ety moa zany tsy tia fa foibe an'ny mpianatra moa zany ety satria tsy tia mpianatra moa hita ambony kely eto amin'ny hita ambony tazatsika eto io ny tsy tia mpianatra zao. Karaha ny afantarantsika an'izay dia hoe Ambohipo koa moa araka maha-Ambohipo ana zay satria mbola partie any Ambohipo ihany dia ity moa zany tena marina rehefa ety dia hoe Ambohipo foana na dia hoe Andohamandreza Akatso Ambohipo Ambolokandrona dia rehefa ny partie hafa zany dia hoe Ambohipo foana fahafantaran'ny olona anazy. Mampiasa ny taxi moto ihany koa eto. Manahoana ny fanjifan'ny tena hoe mpianatra ety mpianatra moa zany tena mifamezivezy eto amin'ity toerana. Mpianatra mihitsy mifamezivezy ety koa. Arakaraka moa zany efa hitanao indraindray mety indraindray tsy mety fa eo e ohatr'izay le izy. Eo mba tantarao mpanaraka antsika le zavatra mba tantaraintsika mba mahafinaritra hoe misy an'izany. Ity zany tena marina ohatrany hoe any amin'ny Lakaoty zany ianao aty e. Any amin'ny sisiny zany le izy fa tsy hoe aty Antananarivo ianao rehefa ety Akatso. Ariva be ety moa zany dia misy le bord ambany ao zay dia ao ny tena ranomasina sisa ny tsy ampy ety zany. Vao rehefa misy fa ranomasina sisa zay mihitsy. Kopakopa tanana kely zany ao amin'ny mpanaraka ny Malagasy TV. Dia manentana antsika mba hanaraka hatrany an'ity fandarana mahafinaritra ity. Mankasitraka andritra. Ho antsika izay maikamaika moa zany dia ny taxi moto eo foana. Zay tsy dia miasa alina aloha fa maizina ny andro dia lasa zay moto fa le sécurité tsy dia milamina. Mankasitraka ary. Rusyan diatsika. Tawar Rusyan diatsika. Idikidina kely any ambany any any sika. Sali. Tawar. Dia hidiny tena maintsika ity lalana ity moa zany nivoaka any Ambohipo. Fa vezy. Nafinaritra ko ety Ambor zany fa ranomasina sisa ny tsy ampy. Zany e? Atsika amin'izany notsoka ny rivotra. Ity lalana ity tamin'izany izy ireo mbola lalan-tany miakatra. Zatsika fa fitopolo isanjaton'ny mponina ety dia saika mpianatra Akatso avokoa. Zany hoe mbola tena mandeha tsara ny fampanofana trano. Ny fampanofana trano sy ny manodidina ny toeram-pisakafoana ihany koa moa zany mbola manana ny toerany tsara mihitsy. Ety kely sisitsika dia tafavoaka. Tsika ny tanàna kosa ny trano kosa mijery hoe ohatrany ahoana ny ambiance vao maraina ety. Araka ny tenin'le namana nresahana tery hariva ihany koa zany tena hoe maharesaka tena maharesaka tsy fandrenesana zany tsy fankahitana zany ety rehefa hariva ny andro. Mandroso ohatrany trano ity. Mandroso foana. Zany tany akanjo ba kely eto tsinona. Ety ambany ety. Zany ty le fiakarana be raha miakatra any Ambohipo ianao dia masendra n'ity fiakarana ity eto le izy.
tia le hoe miakatra makany Akatso anao zany hoe tsy very zany tsika raha vaty ambadika aty no miakatra anisany hoe lalana akaiky ihany koa ty raha hoe manivaka makany amin'ny université ianao dia ity ny lalana tsara sy mety ho anao any ambolokandrona ihany koa mety afaka misy lalana miakatra any dia mivoaka amin'le arỳ ambany fa izany hoe tsika moa zany zao eto dia ndao hiaraka antsika dia hijery indray inona ny maresaka inona ny zavatra azo resana ao ambany ao. Eto ambola misy 3 semaines ty 4 semaines ty 3 semaines ty tsika zany hoe misy any makany amin'ny tsenana Ambohipo eo ihany koa ny midina makany Mandy iny moa zany makany ambolokandrona sy ny manodidina rehetra ihany koa ny amakinany Kopatananareo Rosalie Razafy malalaka kokoa nareo dia matao kokoa kely eo ikady dia bonne journée daholo Jenny Niaina kokoa tadidiko mihitsy tany Akatso zay nanao gym BPC Mélanie kokoa nareo da dia mirary tontolo andro mahafinaritra be César Michel kokoa nareo dia matao kokoa kely eo mamanay azy mbola matory io dia mamany anay io ihany koa fa omaly ny anniversaire dia misaotra ny Malagasy TV les anniversaire zany mamany anay dia mirary sobe anao ihany koa tena maharesaka ambiance be vao maraina tena maharesaka tena hoe mazoto ny Malagasy atoritory kely hoe makary dia makary efa natsipitsipiko teo ihany zay resaka zay hoe iny midina any ambany iny nareo raha ho any ambolokandrona dia any ambony any nareo any Ambohipo talefasan'ny Kopatanana ao ka loaloatra anao Kopatanana va dia maraikitra ny Kopatanana ty dia ahoana fandeha inona zany zao ny tamporasemay inona ny zavatra tena hita ety Ambohipo ety hita ty Ambohipo e inona moa dia ny tsena sy ny vahoaka eto tanàna ety ihany sipasipakely Awari nisy fotoantsika efa tany ambadika tany zany hoe any tsenana Ambohipo any ihany koa ny fiatsonan'ny taxi be dia rehefa tonga eto moa zany nareo dia mizara fotsiny tsika hoe ho antsika rehetra izay miazo ana ambolokandrona hiakatra any ambony antsika dia ny 186 ny andehanantsika atoritoriky any moa zany ny bus 196 fa 186 milahatra taxi be reny ianao fa sady le mandeha akoatra milahatra taxi be tena hoe maharotaka be ihany koa dia ataovy tsara tiatomboka ny herinandrontsika rehetrarehetra mirary tontolo andro mahafinaritra ny manasa foana izahay ikarenjy miaraka aminay ka mahita lalana mahatsiarotsiaro ny fahiny mahafantatra biby mahafantatra ny mahafantatra ny fiainantsika malagasy amin'ny akabeany makasika tany reny makasika tany ihany koa amin'ny lafiny sary le firafirmanda ny midatim-badikany tiana ihany koa dia ndao fananantsika amin'ity hira mahafinaritra ity hira rina mba iona somatan'izay tsika ao anatin'ny fandarana amin'ny karentsy mandapiona